Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana ny famindrampo sy ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 17 volana Jona 2024. Alahady natokany foibe FJKM ho fitondranam-bavaka ny sekoly FJKM manerana ny nosy. Araka izany riavana dia liturgia avy amin'ny foibe FJKM amin'ny endriny fahatelo no tanterahantsika amin'ny ity maraina ity, ka raha vao vita ny 10 minitra ny sekoly lahady sy ny vavaka dia miroso avy hatrany amin'ny famakiana ny soratra masina sy ny toriteny isika. Anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Aoka ry omansika riavana ka ny salamo 5 ny 9 hatramin'ny 9 no anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Aorian'izay ny hira 9 ny 9 sy 2 ary 7. Manasa antsika rehetra hitsangana hanome voninahitra ny tompontsika. Salamo 5 ny 9 hatramin'ny 9 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ideran'i Jehovah mifoko rehetra aho, hanambaran'ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao ary avo indrindro, satria lasa niodina ny fahavaloko. Nirepirepy izy ka ringana tsy eo anatrehanao. Fa efa nitsara ianao ka nanome an'ny rariny, mipetraka amin'ny seza fitsaranao ianao mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao faty mandrakizay dory. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy, ary izay tanàna efa noravahanao dia very na dia ny fahatserovana azy asa. Amen. Sabeu caminhar, me fala votando bem. Saiamos na marude, evitare caminhar. Saiamos na marude, evitare caminhar. Iombam-bavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, Tompo sy mpamonjy anay ianao. Misaotra anao zahay noho ny fitahinao sy ny fiarovanao anay teo ampamakivakiana iny herinandro lasa iny. Tianao tokoa izay Andriamanitro, nomeno tombonandro hahavelomana, mahatratra indray ty maray mbo avao ny alahady, andro natokana iaonana aminao ity. Koa ekeo sy hamarino eto ary Tompo, ny fanatrianao, raha misy 2-3 mivory amin'ny anaranao, ary naiza toerana iantsona ny anaranao masina, dia ijery, iaino
hamonjy ampahery anao. Mivavaka aminao izahay, ny anamasinanao ny fotoana rehetreto, ho voninahitra ao Andriamanitra, hanovozana hery sy aina vaovao, hoentina manompo anao, hoentina miatrika ny ampitso sy ny andavanandrom-piainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay, no anaovana izany vavaka izany. Ny voninahitrany ho anao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka ianareo. Iroso avy hatrany amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora sik'izao ry havana. Fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora atolotry ny sekoly Alahady. Alahady 17 Jona 2024. Lohahevitra anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Faly tokoa manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika ankizy sy tanora rehetra. Inona indray no asain'ny Tompo ataontsika anio? Aoka hitsangana sika dia anao ny hira fa 1:700 andininy voalohany. Hivavaka isika. Tompo, misaotranao fa omenao ity andro anio ity satria tianao izahay hiaina sy hivelona amin'ny teninao. Koa mitenena ary Tompo fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Hojerentsika ao amin'ny Baiboly ny ohabolana 2:7. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izay manana maso miantra ho tahina satria anomezany ho an'ny malahelo ny haniny. Ahoana ho ilay tenin'Andriamanitra teo rankizy? Izay manana maso miantra ho tahina satria anomezany ny malahelo ny haniny. Indray andro avy nianatra maro dia nitomany tamin-dreniny. Fa nahoana no mitomany ianao anaka? Hoy reniny. Hoy ny ankizy any am-pianarana hoe vary maloto ny variko roneny, satria tsy mba fotsy be toy ny andro zareo, satria vary gasy mena moa zany ny variny. Sady hitany zareo koa aho nanome vary tamin'ny anjarako any soa, satria nona be izy fa tsy ampy sakafo. Aza mitomany amin'izany fa ny varinao aza no tena feno otrikaina, mahasalama sy mahavelona. Noho ny tonga tany am-pianarana dia niteny iray ny ankizy: indringa aky tsy mba manana zipo afa-tsy ny menamena iny, fa toa iny foana mantsy no anaovandry. Tsy namaly miaro. Tamin'izay indrindra no nisy mpangataka nandalo ary dia nomeny miaro azy ny antsasaky ny sakafony. Fa lery izy nahazo tsodrano tamin'ilay mpangataka ka nanao hoe: mahaiza fianarana anaka, ho tahina manokana ianao. Nanjary lasa fomba ny miaro rankizy ny manome sakafo an'ny olona sahirana. Ary ny magaga dia izao: ay moa ny vary gasy mena toy ny vary ny miaro io, na dia kely fotsiny aza dia efa mahavoky, mahasalama ary mampatanjaka be, satria be otrikaina sy vitamine.
andika afaka mizara ho an'ny hafa koa izy. Rankizy eo, ay moa ty tanako sy ny tananao io ampiasain'i Jesosy anome ireny tsy manana sy sahirany ireny eo. Tsarovy ty teny nomeny tompo antsika hoe zay manana maso miantra ho tahina satria anomezany ho an'ny malahelo ny haniny. Obolana 2027. Ivavaka sika. Jesosy tomponay eo, misaotranao zahay nampianatra anay, izany atao hoe fiantrana ny tsy manana izany. Indreto zay Jesosy vonina anao ny sitrakao, anomeny tsy manana ihany koa tahaka anao miantra ny mahantra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, amen. Io an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavakantsika alohan'ny vakiteny. Raha eo tonga indray ny fotoana izay andraisanay ny teninao. Ny teninao izay manome haina ny fanahinay indray. Ko angatahanay ny fanahinao hiasa te-amponay tsirairay avy. Anala mety ho sakana tsy andrenisanay izany teninao izany. Anala mety ho fisalobona nataon'ilay ratsy. Faingany ny teninao mba ahazonay famelombelomana indray ny fanahinay ary ahazonay hery vaovao indray amakivakinay ny tontolo andro ty. Misaotra ray eo. Amen. Iaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika izay hitantsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy 2:2 ka hatramin'ny 10. Exodosy 2:2 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy lehilahy anankiray avy tamin'ny mpianakavin'ny Levy
lasa nakavady tany amin'ny zanakavaviny Levy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy, ary rehefa hita fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka notapenany asfalta sy didiny fiara, dia napetrany tao ny zaza ary napetrany tao anatin'ny zozoro teo amoron'ny nely ny fiara. Ary ny anabavy ny janona teny lavidavitra eny mba ahita izay atao aminy. Ary nidina zanakavavin'ny Farao mba handro tao nely, ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amoron'ny nely. Ary raha nahita ny fiara teo amin'ny zozoro ny zanakavavin'ny Farao dia naniraka mpanompo vavy ny iray izy ka napaka azy. Ary noho nisokafana dia hita ny zazakely, ary indro fa zazalahy mitomany, dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaka Hebreo ity. Dia hoy ny anabaviny tamin'ny zanakavavin'ny Farao, andeha haka mpitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va aho akaty aminao mba hitaizany zaza ho anao? Ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy, andeha ary. Dia lasa raha zazavavy ka naka ny reniny zaza, ary ny zanakavavin'ny Farao taminy, eto ity zaza ity, ka tezao ho ay, fa izao ny andon'ny karamanao. Dia nentiny dra vehivavy ny zaza ka notezainy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia nentina tao amin'ny zanakavavin'ny Farao izy ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Amen. Mbola hotoizantsika famakiana teny soratra masina, filazantsara nosoratany Jaona, toko 1, 5:5 ka hatramin'ny 2:7. Dia hotoizantsika amin'ny epistily ho an'ny Romanina, toko 12, 7 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, noho ny ampitsony iny, indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roalahy, ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandray azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy, Raby eo, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary rehefa tokony ho rafahafolo tamin'izay, Andre, rahalahin'i Simona Petera, no anankiray tamin'izy roalahy, izay nandre ny tenin'i Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay. Dia nitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy. Ary noho nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona, zanak' Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe raha adika Petera. Ny epistily amin'ny anaran'ny Tompo, fa noho ny fahasoavana nomena ay dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay honono araka ny ohitry ny finono izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena. Dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'ny Kristy, fa samy miara momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohitry ny finoana, raha fanimpona amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanimpona, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra
dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ny hira 575 ny andininy 7 zao ry havana no ataontsika dia hotoriana avy hatrany ny tenin'Andriamanitra. Aoka iara-mitsangana isika. Mipetraka ianareo. Ampitombony aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mialohan'ny toriana ny tenin'Andriamanitra dia tsara ry havana asiana fampahatsevana sy fanazavana tsotra ny amin'ny liturjia 3 izay taterahantsika amin'izao fanompom-pivavahana izao. Amin'ny liturjia 3 rehefa vitantsika teo ny 10 minitra miroso avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny toriteny sika, ka ao aorian'ny toriteny vao mandeha ny vavaka fifonana, ny famelan-keloka, ny fanekemponoana dia ny asan'Andriamanitra, ny raharaha sy ny asa vavolombelona izany. Izany hoe ny toriteny zany dia maka toerany sitrapon'Andriamanitra, ka rehefa renao tsara ny sitrapon'Andriamanitra voazava ny toriteny dia mifona sy mibebaka eo anatrehan'ny tompo isika, mandray famelan-keloka, mijoro vavolombelona manao fanekemponoana ary miroso manao ny asan'Andriamanitra. Koa ny toriteny, ny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika ary amin'tianio alahady ny sekoly FJKM ity dia ny Romanina 12, ny 7 ka hatramin'ny 9. Romanina 12, ny 7 ka hatramin'ny 9. Paoly apôstôly no manoratra ho an'ny kristianina any Roma, ary ao anatin'izany ny fahampahatserovana, ny fanomezam-pahasoavana sy ny fanentanana ny olona iaina sy ampiasa zany fanomezam-pahasoavana izany. Averina ihany ry havako fa alahady ny sekoly FJKM ity alahady anio ity, ka ny toriteny sitrapon'Andriamanitra ampitaina amintsika rehetra dia fitinina amin'ireto afatra anankiroa ireto. Ny voalohany hevero ny asa fitezana sy fanabeazana. Hevero ny asa fitezana sy fanabeazana. Mba avereniko kely ry havako malala. Ny faharoa dia ny hoe toano ny asa fitezana sy fanabeazana. Toano ny asa fitezana sy fanabeazana. Ndao hoe mba averintsika kely. Voalohany ary havako,
hevero ny asa fitezana sy fanabeazana. Hoy ny andininy fahatelo: fa noho ny fahasoavana nomena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo, aza miavonavo-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Hevero ny asa fitezana sy ny asa fanabeazana. Ny asa fitezana sy fanabeazana ry havana dia tena ao amin'ny zo fototra maha-olona, tsy hoe zo fototra ihany arak'izay faritan'ny lalàna iraisam-pirenena na lalàn'mpanjakana izany, fa ny fitezana sy ny fanabeazana dia tena zo fototra maha-olona araka ny naharian'Andriamanitra azy. Jereo tsara fa tao amin'ny Saedena rehefa napetraka tao i Adama sy Eva dia nisy ny fitezana sy ny fanabeazana nataon'Andriamanitra taminy. Reo ny azo rehetra azonareo hinanana dia mihinananareo, karakarao ny fahasalamana. Ary zao kosa nefa ny azo eo afovoan'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia tsy azonareo hinanana, fa amin'ny andro izay hinananareo izany dia ho faty tokoa ianareo. Fitezana izany, fanabeazana izany. Mitoy ihany ny tantara ny zanak'Isiraely tany anefitra namakivaky ny tany efitra dia notezain'Andriamanitra sy nobeazin'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra amin'ny lalam-pitezana sarotra sy mahagaga mba hahafahany mitombo amin'ny fahalalana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ao amin'ny filazany tsara ny 3 taona izay niarahan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany dia nitezan'ny tompo sy nanabeazan'ny tompo ireo mpianatra ireo. Ary rehefa vita fanofanana, vita fanabeazana ireo mpianatra ireo nandritra ny 3 taona tsy avetrany dia nalefa niatrika ny fiainana sy ny asa fanompoana, fa mbola nasaina ny andry aloha dia nomena ny fanahy masina. Fanahy masina ilay mpanabe, mpitaiza, mpananatra, mpanitsy, mpanory lalana. Izay no ilazana fa tena asan'Andriamanitra ny fitezana sy fanabeazana, ary eo amin'ny zo fototra amin'izay naharian'Andriamanitra ny olombelona. Ka hevero izany fa Andriamanitra dia mitaiza antsika, Andriamanitra dia manabe antsika, Andriamanitra dia mitondra antsika amin'ny fitiavana amin'ny lalana saro-patarina. Eto Paoly apôstôly dia miteny hoe no ny fahasoavan'Andriamanitra nomena zao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo, aza miavonavo-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozaraina taminareo avy. Inona re ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia zao hoe hevero amin'ny onony araka ny ohatry ny finoana, ny fitondran'Andriamanitra anao, ny fanabeazan'Andriamanitra anao. Eto ampahendrena araka ny finoana ny fiainanao, fa aza ny tenanao no mihevitra, miasa saina andro aman'alina amin'izay hitondrana ny fiainanao, fa apetrao amin'Andriamanitra, apetrao amin'ny finoana izany. Omeo toerana, ho ivo ny fiainanao, ho mpitaiza sy mpanabe anao Andriamanitra, ary mino fa ny tanany mahery no mitondranao. Miavonavo-kevitra ianao raha manilika an'Andriamanitra, mametraka an'Andriamanitra amin'ny sisiny, fa tsy mamela azy hitaiza sy hanabe anao. Tsy araka ny saina maha-olombelona no hitondrana ny fiainana, fa araka ny hevitr'Andriamanitra amin'izay ahasoa sy ahatsara anao. Ka noho izany apetrao amin'ny finoana ny fiainana, ny ho avy, apetrao amin'ny tompo, omeo laka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'izay hitondranao ny fiainanao, eo amin'izay hitezanao ny tenanao, hitezanao ny ankonanao, hitezanao ny taranako ao manontolo. Ary izany ange ny fametrahana
eo ampelantanan'Andriamanitra hitondra sy hitaizana be atsika izany anie dia tena ao amin'ny maha-kristianina atsika. Lohahevitra banjintsika mandritra ity volana ity dia ny hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ka izany hoe fitezana sy fanabeazana izany tena aoreno amin'ny finoana, manana toky, manana finoana fa mitaiza sy manabe anao Andriamanitra. Raha mahatsiaro tsika ry havana ny taona 2024 sy ity 2024 izay misasaka ity dia tena mahatsiaro tokoa isika fa ny taiza nitondra atsika tamin'ny lalana sary-patarina Andriamanitra. Tsy afaka ny ametraka intsony hoe zao no atao fa nravana Andriamanitra avokoa izay mety ho eritreritra sy fikasana. Tsy navelan'Andriamanitra hiavonavontsika fa tena hanakina amin'ny finoana tanteraka ny ampitso sy ny hoavy rehetra. Raha ny taona 2024, 2024 koa aladin'ny sekoly FJKM izany dia mahatsiaro isika. Raha resaka fitezana sy fanabeazana dia tena tao anatin'ny sarotra sy latsaka katerena, tena mampalahelo ny mahazo ny ankizy sy ny tanora izay tsy nandihy ny fianarana fa nikatona ny sekoly. Asa re mba nahoana ny fari-pahaizany zanatsika ny ankizy sy ny tanora eo anatrehan'izao hoe fampianarana, fanabeazana, mikorotana ambony ambany izao. Apetratsika amin'ny finoana izany. Fa raha ny eritreritra, raha ny maha-olombelona dia mampanahy ny hoavin'ny tanora. Kanefa noho ilay Andriamanitra tompo ny fanabeazana sy ny fitezana, asan'Andriamanitra izany dia apetratsika amin'ny tompo ny fanabeazana, ny fitezana, indrindra eo anivon'ny sekoly FJKM. Izay dia voalohany hevero ny asa fitezana sy ny fanabeazana. Ary inona moa ilay faharoa? Toano ny asa fitezana sy fanabeazana. Toano ny asa fitezana sy fanabeazana. Rehefa hoe mihevitra ara-pinoana, miaina ara-pinoana, mametraka tsara amin'ny finoana ny asa fanabeazana sy fitezana izay asan'Andriamanitra, dia mahatoky tsara an'Andriamanitra dia manarak'izay hiazontsika hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Mba hahafahantsika manohana hatrany ry havana ny asa fanabeazana sy fitezana, ny afatra voalohany dia izao: hamafiso ny fiombonana. Hamafiso ny fiombonana. Ity alahady ity dia natokantsika tokoa tena hoe ametrahana amin'ny tompo ny sekoly FJKM, ny asa fanabeazana izay atao mahakasika ny sekoly FJKM, ka hanohanantsika azy. Mba hahafahantsika manohana azy, ny afatra voalohany dia izao hoe hamafiso tsara ny fiombonana. Manana talenta sy fanomezam-pahasoavana maro dia maro isika, fa mialohan'izay aoka hanana ny fanahin'ny fiombonana. Ary izay no ampahafantarin'ny soratra masina amintsika eo amin'ny 4 sy ny 5, fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'ny Kristy, ary samy miara momba ny tena isika rehetra. Dia voalaza efa misy fanomezam-pahasoavana maro samihafa eo anivon'ny fiangonana FJKM, dia misy ny fiangonana ary misy ny sekoly. Dia voalaza eo fa ny fiangonana dia natao ho amin'ny asa faminaniana, ny fitoriana, ny filazany tsara, ny fampitana ny afatr'Andriamanitra. Izay ny asa faminaniana, ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, voatanisa eo amin'ny 7 sy 9 eo. Ary eo kosa indray ny sekoly dia amin'ny fampianarana, amin'ny fanabeazana. Kanefa na dia samy manana izay andraikitra manandrify araka ny fahasoavana izay nomen'ny tompo, dia izao ndelo hampanjakaina tsara ny fanahin'ny fiombonana. Tsarovy ry havana fa araka ny tantara dia iray ihany ny fiangonana sy ny sekoly
teto Madagasikara, ary ny sekoly aza no napetraka David Jones Thomas Bevan voalohany ny fampianarana zay vao nandeha ny fitoriana ny filazany tsara, nisy tokoa ny fanahin'ny fiombonana. Ndea ho foazina indray zany ka isika fiangonana tsiraray avy, isika kristianina dia ahatsiara ny fiangonantsika ka hanoana azy. Ny hafa aza riavana, ny hafa azy heverintsika sy toanantsika, maika moa fa ny atsika. Miara-mahalala sika riavako, ny toerana misy ny sekoly FCKM eto anivon'ny firenetsika, ka tia lady tiany dia amoaza ny tompo atsika mba tena hanoana tokoa ho amin'izany asa fanabeazana sy fitezana eo anivon'ny sekoly FCKM izany. Ny fiangonana manao ny asa faminaniny, ny asa fanompona dia nibaika eto hoe ataovy tsara araka mahafanompona azy, ataovy tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fiangonana eto amin'ny 15 tapany 2 dia mahasaina manome, asaina manoana, ka raha manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, amin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana. Ka zany hoe ny sekoly zay ao aminao ihany nijerenao, fa anio dia hijery ny sekoly FCKM manerana ny nosy isika. Ho antsika FCKM Tranovato Faravohitra manana ny sekolitsika isika zay toanantsika any amin'ny FCKM Betanatanana, tsy adinitsika izany toanantsika, kanefa ny anio dia hiezaka isika hanoana ny sekoly FCKM rehetra, tsy amin'ny hoe rakitra ihany, fa amin'izay azontsika atao afaka manatona ny foibe fitondran-tsekoly eo anivon'ny FCKM isika manao zay anjara birikitsika ho amin'izany asa fanabeazana sy fitezana izany, izay manome aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Ho antsika sekoly FCKM koa, fantatra tokoa fa nandalo fahasairanana mafy isika, mivavaka ho anareo ary mampahery anareo hiaina ny sitrapon'Andriamanitra zay voalaza eto 15 tapany 2, zay mananatra dia aoka amin'ny fananarana, zay mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, zay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana sy ny fifaliana. Mampahery anareo hatrany zahay zay mpanabe rehetra eo anivon'ny sekoly FCKM anao izany amin'ny fitiavana sy ny fifaliana no ny hery zay nomen'Andriamanitra anareo, ary dia ny tompo ane omba hampahery ny mpanabe rehetra eo anivon'ny sekoly FCKM. Zany ary riavana ny sitrapon'Andriamanitra zay ambara amintsika tsiraray avy, mitaona atsika, mitarika atsika hevitra ny asa fitezana sy fanabeazana, ary indrindra hanoana ny asa fitezana sy fanabeazana. Sitrapon'Andriamanitra miatefa amintsika tsiraray avy zany, ka isika rehetra samy hiteny sy anambara manao hoe sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Noho izany afatr'Andriamanitra manambara ny sitrapony zany ary havana malala, dia mahatsiaro isika, fa tsy nahatsiaro ny asa fanabeazana sy ny asa fitezana. Mahatsiaro isika fa tsy nanoana arak'izay tokony nataontsika ny sekolitsika. Nde tsika hifona amin'ny tompo, nde tsika hanavao fanoloran-tena, nde sika hanatanteraka tokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Maro ihany koa ny eloka izay mety ho vitantsika teo anatrehan'ny tompo, ka andesika hiondrika mpanetretena, hifona sy hibebaka eo apototry ny azo fijalian'i Kristy. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao zay no ny afatry ny teninao, misaotra anao no ny fitiavanao ity nosin-drazanay ity, ka naorinao teto ny sekoly sy ny fiangonana hitondra famonjena sy fahazavana ho an'ity firenena ity. Zany manambara
fa asanao Andriamanitra tokoa ny fitezahana sy ny fanabeazana. Ary dia miantso anay ianao, maniraka anay ianao, hevitra ny asanao Andriamanitra hanoana ny sekoly. Koa ifonanay sy bebahana eto anatrehanao Tompo, ny fanadinonay ny sekoly, ny fanaovanay ambinamby ny fanohanana ny sekoly. Mamindrafo Tompo, ary aoka hiasa ao anatinay ny fanahinao masina, hanaovanay ho zava-dehibe ny sekolinao Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izahay, mifona ho an'ny kristianina tsiraray avy, mifona ho an'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fiangonana, ary misy ihany koa ny mety ho fahalemeny zay tsy nametrahanay an Jesosy Kristy ho ivon'ny fiainanay, hibaiko sy hitondra, hitantana sy hanabe ny fiainanay manontolo. Jesosy malalo, mamela ny elokay, no ny haben'ny famindramponao, vonoy ny fahotanay rehetra. Ary ankehitriny, dia meteza ianao Jesosy Kristy ho mpanjaka ny fiainanay, hibaiko anay amin'izay rehetra atao, mba tsy hahatonga anay hiavonavo-kevitra ka hihevitra mihoatra noho izay tsy tokony ho heverina. Koa amin'izao sisa izao Tompo, dia ny sitraponao no hiainanay sy hivelomanay. Koa mihainoanay ry Andriamanitra tsy toa, ary avelao ny fahotanay, diovy ny fonay rehetra. Amen. Tuku azuku ni tenina tenisua maafali teni aviamina ematuki na mutuku azuku ni tenina tenisua maafali Surinau, Ianau, Mahadeu, Kadeu, Viauzau, Ematuki, Amutu, Azokuni, Tenina, Tenisua, Mahafadi, ho antsika zay nifona sy ny bebaka teo anatrehan'ny Tompo, ndeha hitsanga isika handray ny famelan-keloka. Hoy ny soratra masina, ny famitram-pony Jehova no tsy nahalanindritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako hoy ny fanahiko, ka dia anantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo, eny fa na dia mampahory azy izy, dia mbola hiatra ihany araka ny habeny famindram-pony. Fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Hoy izay manambara ireo tenin'ireo, voavela ny elokareo noho ny anarany masina, midy rano tompontsika. Amen. Que tu fazes amor.
ny fanekempinoana laharana faharoa na ny fanekempinoana nikeanina no anambarantsika ny finoantsika ankehitriny. Ndeha ary araka hanambara ny finoantsika isika. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, Zanany lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny anapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanany ray. Avy any hoaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Music
dia mpifaliana trano ry havana ny arabanantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo sy anolorana ny rarahan'ny fiangonana izay voaray ihany io atongontsika amin'ny raraha avy any ivelany izany avy amin'ny foibe FJKM anio alahady 30 jona 2024 natokana hitondranam-bavaka manokana ny sekoly FJKM. Misy ny afatra avy amin'ny sekoly FJKM hovakina amintsika araka izany aoriana zao raharaha izao. Avy amin'ny departementa ny piasa sy ny vola fantatro fa ainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Ny filoha sy ny birao ny mpiandraikitra foibe FJKM, ny sekretera jeneraly, ny departementa ny piasa sy ny vola, ny komiti jobily volafotsy fa 520 taona, ny mpitandrina sy ny fiangonana, FJKM amiray, FJKM Tanety Beziona fahazavana, FJKM Ambohy mifangitra fitiavana, izay samy ao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, dia faly manasantsika amin'ny fankalazana ny jobily volafotsy fa 520 taona izay ny Asandramatoa Rahanitry ny aina Rivolalaina Olivier teo amin'ny sahan'ny FJKM departementa ny piasa sy ny vola. Ny fanokafana dia ho tanterahana ny sabotsy 20 jona ao amin'ny FJKM Mandro Seza Akadindratombo Miray manomboka amin'ny 7 sy sasany. Ny ivon'ny fankalazana dia atao ny alahady 17 septambra 2024 ao amin'ny FJKM Ziona fahazavana amin'ny 7 sy sasany ary ny famaranana dia ho tanterahana ny alahady 17 desambra 2024 ao amin'ny FJKM Ambohy mifangitra fitiavana manomboka amin'ny 7 sy sasany hatrany. Toy izao kosa ireo raharaha veto amin'ny fitandremana. Averina amintsika indray ry havana ny vokatry ny fivorian'ny vovonana izay natao ny talata 2 jona lasa teo izay nanapaka fa misokatra ny fiangonana FJKM Tranovato Faravohitra nanomboka ny alahady 9 jona lasa teo. Manaraka tsakany sy andavany ny fepetra ara-pahasalamana eo amin'ny isan'ny mpiangona, eo amin'ny elanelana ary ny fampiasana ny arovava-orona. Mitohy koa ny fakanany hafanana sy ny fasina gel izay andreketan'ny fafisy ny sampatia eo mpiaviana. Isy ny fanompompivavahana toy ny mahazatra miditra amin'ny fitora sy amin'ny 10 ora. Ny alahady 20 jona dia isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny fanamasinana fanambadiana sy ny fanompompivavahana ho an'ny manamanjo dia oferana olona 100 ihany. Ny famangina fahoriana any an-tokantrano dia mbola tsy ho atao fa tanterahana eo anivon'ny fiangonana izany aorian'ny fanompompivavahana. Ho fitandrona ny fahasalamana ho an'ny rehetra dia isokatra tsikelikely ny asa izay eto anivon'ny fiangonana fa voafetra ny isan'ny mpiangona isy ny fizarana tike adiny 2 mialohan'ny fanompompivavahana izay raisina eo an-tokotany. Afaka mivory kosa ny birao sy ny komitin'ny tosafy. Tsy mbola isy kosa ny asa na ny aktivité na fivorian'ny mpikambana sy ny fampivoriana olona maro. Mianatra ny katekomena ny alahady 13 jona amin'ny 2 sy sasany folakandro eto am-piangonana. Mbola mitohy ny fanompompivavahana izay alefa amin'ny tambajotra tserasera eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra dia amin'ny alalan'ny Facebook sy YouTube izany. Sao kositsika dia hiditra eo amin'ny filazana manjo izay voaray. Misaotra an'Andriamanitra izahay nampindrana anay niava malalanay Rakoto Arsovoangy Lalao Razafindranoro nandritra ny 15 taona ary natsony ody any aminy ny talata 9 jona lasa teo. Hoy ny iray tapo aminy Randriamampionna Seta sy Dr Edouardine izay ao amin'ny sampana Vokovokimanga sy Rakoto Arso Zakarisy Bodo ao amin'ny asa alarobia maraina. Ny fandevenana dia fanototi-saina ny alarobia 7 jona lasa teo teny Ambotrakely Ambohidrano Antsinanana. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana.
filazana manjo izay voaray faharoa amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandreresinay ianareo ny fodimandry ny malalanay rasolofo ary manana Eodia Matoky mpianatra sekolelady ao amin'ny kilasy fahaenina B nodimandry ny talata 8 Jona lasa teo rehefa nivahiny 17 taona teto atany hoy ny ray aman-dreniny rasolofo ary manana Jean Irina Benjamina sy Ramavarosoa Emma ny fandevenana dia notanterahana ny alakamisy 10 Jona lasa teo indro ny laharana finday ahafahana mampahery ny fianakaviana 034 60 915 29 ny amiaranantsika ny raharaha kosa dia ireo rakipisaorana izay voaray ny rakipisaorana voalohany driavana dia voaray tamin'ny alalan'ny mailaka ny alakamisy 17 Mey 2024 lasa teo izay elanatsiny fa tsy voavaky ary dia vakina izao maraina izao misy soratra mivaky toy izao rakipisaorana avy amin'ny olona iray tsy mitonona anarana manolotra vola ray hetsy ariary ka ny 5,000 ariary dia atolotra ho Andramatoa farandria mampiantso ary ny 5,000 ariary kosa dia atolotra ho Andramatoa Perline Razavitrimo noho ny fetiny reny mangataka vavaka sy ny hira FFPM 250 sy 700 zany avantsika izany ny valopy faharoa dia tsy nisy soratra ary voaray tao anatin'ny rakitra tamin'ny 7 ora manolotra vola 2,000 ariary zay riavana ny rarahan'ny fiangonantsika izay voaray androany izao kosa dia maky ny afatra avy amin'ny foibe fitondran-tsekoly FJKM isika ianareo no fahazavany izao tontolo izao izany teny soratra masina teny fanevantsika izany riavana no arabana ianareo rehetra no ity alahady natokana hitondranam-bavaka ny sekoly eo anivon'ny FJKM ity isaoran'Andriamanitra no ny fitantanany ka natoy izao hatrany ny sekoly FJKM isaorana eto nareo tompon'andraikitra rehetra tsy akanafaka eo anivon'ny foibe FJKM synodam-paritany ny FPMP ireo fitandremana rehetra ireo sekoly FJKM rehetra ny amin'ny ezaka tanterahana ho fampandrosoana ny asan'ny sekoly mandalo fotoan-tsarotra isika ankehitriny no ity valanaretina Covid-19 ity tao ny tsy salama ary tao koa ireo lavo mihitsy aza mifampivavaka sy mifampahery hatrany isika teo ihany koa ny fikorotanana samihafa teo amin'ny fanabeazana sy ireo fandaharam-potoana samihafa kanefa dia misaotra ny tompo isika noho ny fandaminana izay nahafahantsika niotra izany na dia teo aza izany rehetra izany dia mampisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny mpanompony nanatanteraka ny fankalazana samihafa ny jobily izay mariky ny faharetana teo amin'ny sehitry ny fanompoana isaorana ny fiaraha-misalahany rehetra ho fanohanana azy ireny tamin'ny vavaka na tamin'ny endrika hita maso isaorana etona ireo mpiombonantoka amintsika izay miezaka mandrakariva mifanampy amin'ny fampandrosoana ireo asa na ara-pedagojika na ara-potodrafitrasa na hafa tononona manokana eto ny ministeran'ny fanabeazana ny DM Suisse ny CBM ny PCUSA ny CWM ireo mpanao tsy lazaina ireo fitandremana sy fikambanana samihafa misaotrana manokana ireo synodam-paritany sekoly fitandremana izay manohana trany amin'ny alalan'ny rakitra ary dia ahitana ireo rehetra izay mbola tsy nanefa izany mba hanao zava-dehibe ho fanohanana ny asan'ny fitondran-tsekolitsika mivavaka isika amin'ny asa mbola miandry antsika dia ny famitana ny tsangam-bato fankalazana ny 400 taona ny sekoly protestanta FJKM eo amin'ny fanafona ny trano mangataka ny fiara-mientantsika rehetra amin'izany asa izany anehoana ny voninahitr'Andriamanitra raha sitrapon'Andriamanitra dia hivoaka ary ampiarina manerana ny sekoly FJKM ny boky soratra masina iainana Somaya taom-pianarana 220 toraka izany ihany koa ny torolalana ho an'ny tanletsekoly FJKM efa misokatra ho antsika
ny site web ny foibe fitondran-tsekoly FJKM ahafahantsika mamantatra ireo asa sy ireo vaovao ary ny fanalahidim-pinoana samihafa. Mampahery antsika ny fianakaviam-ben'ny sekoly FJKM rehetra ary aoka ho matoky hatrany amin'ny asa napetraky ny tompo tamintsika sy ny fanatanterahana ireo viana napetraky ny zaikabe ho amin'ny fampandrosoana ny hatrany ny sekoly. Misaotra manokana ireo ray aman-dreny izay misafidy sy matoky hatrany ny sekoly FJKM anabeazany ny zanany ary mivavaka ho anareo hatrany. Farany mirary soa ho an'ireo zandry zanaka beazina ato amin'ny sekoly FJKM ho modely. Ho vavolombelon'i Kristy amiratra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ary ny firenena. Mampahery manokana ireo anala ny fanadinam-panjakana ary mivavaka ho anareo hatrany mba hananana fambiazana. Andriamanitra tokoa no vatolampitsika sy famonjenantsika dia ferovana avo antsika ka tsy mba angozoozo isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ny tonian'ny departementan'ny sekoly Rakotondranaivo Tomona. Zay riavana ny afatra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha riavana malala iroso amin'ny vavaka fangatahana isika. Ivavaka isika. Re Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro, noho ny teninao izay ivelomanay sy ny asanao Andriamanitra izay ho tanterahinay araka ny sitraponao, mivavaka aminao izahay, mangataka ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany, ho an'ny kristianina manontolo, ho an'ny mpitandrina sy ny ankonany manerana ny sahany FJKM, ho an'ny fitandremana sy ny synodam-paharitany sy ireo tompon'andraikitra ao aminy, ho an'ny mpiandraikitra foibe, ny birao foibe ny FJKM, ny filohan'ny FJKM, ireo rehetr'ireo Andriamanitra dia apetraka eo ambany tana maherinao, ka ny fanahinao masina no ampahiry, ny fanahinao masina no androtsaka ny fitahinao, ka hananan'izy ireny fifaliana sy ny fiadanana avy aminao Andriamanitra. Entinay amambavaka eto anatrehanao ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny synoda lehibe izay kasaina atao an'ny sambava, mba hisehoany ny voninahitra ao Andriamanitra ary ho tanteraka araka ny sitraponao. Mivavaka aminao izay rainay tsara indrindro ho an'ny sekoly FJKM, ny tale sy ny mpanabe rehetra, ny mpampianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra, ireo ankizy sy tanora beazina eo anivon'ny sekoly FJKM. Mivavaka aminao izahay ho an'ny farim-piadidim-pampianarana ao amin'ny synodam-paharitany tsirairay avy, ny tale sy ny foibe ny fitondran-tsekoly, ny asa fanabeazana. Tompo, fotoana manokana ity, hitany lanay aminao, angatahanay aminao, ny jerenao manokana ny sekoly FJKM, ka hanampianao sy hanambinanao mba handroso araka ny sitraponao, ka handray ny fitahiana sy ny fahasoavanao. Mivavaka aminao manokana ihany koa izahay ho anay tsirairay avy, indrindra eo ampamakivakiana ny androm-piainanay manontolo. Tompo, aoka izay ho tarihy ny fanahinao masina, ho ampaherezinao mandrakarivo, ho tafianao hery tanjaka fahasalamana. Ny zanak'ity fiangonanao ety dia ny fiangonana Tranovato Faravohitra, apetraka eo am-pelatananao, na ny eto Madagasikara na ny pito any ranomasina, jereo amin'indra fonao Tompo, ka ampaherezo indrindra. Mivavaka aminao izahay ho an'ny firenenay, apetraka eo am-pelatananao ity firenena ity, mba ho firenena anjakan'i Jesosy Kristy zanakao, ka hiaina ny fahatahoranao Andriamanitra. Tahio ny mpitondra, tahio ny vahoaka malagasy manontolo. Raha misy ny marary sy tranonao, ny azo pahoriana, ampionony ary ampaherezo Andriamanitra ireo rehetra mitolona amin'ny adi-piainana, tsy ireo manokana, ka omeo izay anjara manandrify azy. Izany ary ny vavaka izay asandratra
tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary farananay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ho aminay, ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahany amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ndeha hitsangansika marina ny fotoana, ira fanampy amin'ny 730 ny andininy voalohany dia apetraka ny tsodrano. Sijakau nyanguma lanitra dienyeti antani kanefatsi izawireli vireu zay milwanao iarakamitu achani ede nityanana anilanjai itupuirai kanairai irai sanabuku rewasasu irai nifu irai nilu rayo naona mue ratumuka Ho tanteraka aminareo rehetra ny nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho azy ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.